Ny tiako resanantsika androany de mety marobe zao tsika any mety manontany tena hoe mety inona ny fiantraikan'io ady any Moyen-Orient io amin'ny fifindra-monina aty États-Unis sy ny resaka fangalana visa ao amin'ny ambasady ao. De ny valiny tsotra sy aingana aloha zany de mety hoe tsy misy fiantraikany mivantana fa any am'le resaka antsoina hoe social media screening na ny fijerevana sy ny fanadihadiana ny tambazotra sosialy ny olona manao visa no mety hiamafy ary mety hiamafy dia mafy tokoa satria ho betsaka ny olona hitsaopinenana no io ady io de mety hisy ny maro ho akaty États-Unis sy ny sisa sy ny sisa de ho azavaiko zay. Raha nahatsikaritra tsika indrindrandrindra rehefa mpanaraka am'pejy hatr'izay de nilazalaza teto hoe ho amafisin'ny fanjakana amerikanina ho an'ireo olona zay hanao visa zany de ho amafisin'ny fanjakana amerikanina ny fijerena ny zavatra rehetrarehetra ataon'ny olona ao amin'ny tambazotra sosialy ao rehefa manao visa iny zany le olona. Satria am'zao fotoana zao de raha ohatra ianao ka hifindra monina, andeha hianatra na hanao na hiasa na hanao vacances fotsiny ary makaty États-Unis aty de ny zavatra tsy maintsy ataonao rehefa hanao visa ianao, hanao didinika visa de tsy maintsy manome an'ny ambasady ianao ny lisitry tambazotra sosialy ny compte nanananao tao anatin'ny 5 taona sy ny anananao am'zao fotoana zao zany de mila ataonao publika koa ireo rehetrarehetra ireo. De raha ohatra ianao tsy manao an'zay aloha zany de mety tsy afaka ny anantena ny hahazo visa. De izay fombafomba anankiray na izay process anankiray zay no mety ho entitra kokoa zany satria mety ho maro ny olona hitsaopinenana avy amin'iny région an'ny Moyen-Orient iny sy ny Afrika avaratra zany. De vao tsy ela akory zay no niresaka tamin'ny namako zay nanao visa tao amin'ny ambasady tao nanavao visa moa zany izy efa ela be no mipetraka taty États-Unis taty fa nanavao visa izy de nakany de nanamafy tsara mihitsy izy hoe io resaka fijerevana na fanadihadiana ny zavatra ataon'ny olona ao anatin'ny tambazotra sosialy io no manano sarotra ny olona am'resaka fanaovana visa am'zao fotoana zao fa inona marina ary zany le tena jeren'zareo ao de efa mazava be aloha zany hoe zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerin'ny États-Unis am'zao fotoana zao no mety jeren'zareo ao. Fa ny tena marina ny zavatra jeren'zareo ao de mety hoe ianao ve raha ho aty États-Unis de mety olona hiteraka korotana sy ny sisa sy ny sisa. Io tsy voatery hoe ranty manaratsy ny fanjakana aty États-Unis sy ny sisa fa rehefa zavatra mety mampiahiahy mampanontany tena de mety ahatonga anao tsy hahazo visa na mety ho anontaniany zareo lalindalina kokoa ianao momba an'iny. De ankoatran'izay raha rehefa resaka fiatsiana ady na ohatran'zany, ohatra fotsiny zao ao amin'ny akantsika malagasy nisy korotana ara-pôlitika vao tsy aingana ka raha ohatra hoe manana ranty ianao ao amin'ny tambazotra sosialinao mahakasikasika an'izay ka resaka fiatsiana ikomy hiteraka korotana de mety hampieritreritra an'zareo zay. Raha io resaka ady any Moyen-Orient io indray de mety any am'le resaka hoe fomba fijery
Mitovy amin'ny États-Unis ve le izy sa hoe manakory sy hoe miantsy hikomy, hikorotana ve sy ny sisa sy ny sisa. De zay no mety jeren'jareo ao. De amarana koa zany de hoe raha ohatra ianao ka hanao visa tsy ho atsy de ny zavatra tsara indrindra atao de ny manadio ny compte Facebook, compte Instagram, compte WhatsApp sy ny sisa sy ny sisa, manadio an'ireny endrika fanaratsiana ny ino ty izy ty, ny zavatra ataon'ny fanjakana ty ny resaka fanaratsiana, fiatsiana hikomy, hitarika fanakorotanana sy ny sisa sy ny sisa. De ataovy publika koa ny Facebook. Zay ho antsika rehetrarehetra zahay hanao visa ho akaty États-Unis zay fa tsy hoe ho an'ny olona rehetrarehetra any Madagasikara. De zay no tiako resahana androany fa de amin'ny manaraka indray ary. Maso to.